Manaraka ity fandarina miara-manonja voakary ny MBS fahitalavitra sy radio ary ny radio Mada ity androany alatsinainy fa efatra ny volana marsa 2024 miazakazaka ny fotoana satria dia efa volana marsa sady isika amin'izao fotoana izao fidianana zany satria mifanaretsaka eny amin'ny tamazaoro politika feny ny fiatrehana izany fifidianana izany. Mialohan zany dia satria fantatra fa tsy maintsy resaka an'izany sika dia alolotsika ifampiaraba satria ianareo manaraka nay any amin'izay toerana andraisanareo ity fandarana ity izay manatotosa mamokatra izany ihany koa faly satria mitafa indray amintsika izay manaraka ny fandarana. De akasitrana ihany koa ny namako teknisiana faly Ramananarivo miaraka amin'ny Joshua ao ambadika ao sy Tsiky izay mampifandray atsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Akasitrana ireo mpanao gazety marobe miparitaka manerana Madagasikara mandray ity fandarantsika ity ary ireo mpanaraka any ivelany akoatra ny eto an-toerana zany. Raha ny kokoa aloha nde atao de tena tsy vitantsika mihitsy miresaka an'le kokoa satria ny faran'ny herinandro mody atao hoe 2 andro be izao ny sabotsy sy alahady fa ny fivezivezena de maro ary mifionana amin'ireo mpanaraka marobe de tena zavotany. De raha reny kokoa reny zany no entiny eto amin'ny fandarantsika dia mety tsy ho ampy ny adiny 2 eo hanatanterahantsika ity fandarana ity fa de misy ho tany saika any arak'izay tandrifindrifin'ny saiko moa zany fa misy ihany koa mety tsy tadidiko le izy de azo menatsiny satria za koa tsy mandray antsoratra amin'ilay kokoa alefantsika zany. Ya fa efa natsidiko teo moa zany amin'ny hoe 4 marsa 2024 de rehefa 4 marsa ohatran'izao de misy fiangonana iray eto Antananarivo eto zay manana mpino izy zay ao anatin'izany fiangonana zany ihany koa manerana Madagasikara de manatanteraka fety izy io le atsondrareo hoe fetin'ny Aosoa rehefa 4 marsa tahaka an'izao zany. De eo zany ny solon'le hoe 25 décembre ho andrareo anatin'le Aosoa fa nikena vaovao na IFV de eny Ambodrapeto eny misy anjareo de misy fety be misy olona maro be mitandahatra eny Ambodrapeto eny de arabaitsika moa zany zany frankromania zay nahavita fifampiarabana tratry ny taona tamin'ity tamin'ny asabotsy teo zany niaraka tamin'ny député Solofera Rabekitsana. Tsy fantatra aloha na afaka mifandray ny député Rabekitsana satria raha ny resaka imrahalahy de hoe tokony hiditra amin'ny antso antaribe izy hisaotra an'ireo vahoaka marobe tonga tamin'ny sabotsy teo niarika izany fifampiarabana tratry ny taona izany zay niarahany ho an'ny antoko Madagasikara ary nampahafantarana ny vovonana firaisankina ao anatin'izany distrika Amparafaravola izany de mbola tsy mahazo ny fandaminana antsika de sarotsarotra ihany ny teny zany ny amin'izay toerana zay verintsika zany fa misy député Rabekitsana mba hidirany antso antaribe fa ny commune Ambohimandroso, Andrebakely Sud, Paskely, Morarankoroma zay nandray an'ity feonan'ity, Bedidy, Ambodirano, Ranomainty zay anisan'ny tonga marobe akoatran'ireo hafa zany de arabaina aloha ianareo zany fa nahavita ny fifampiarabana tratry ny taona tany Amparafaravola iny maheno ty fandarana ity ianareo de mifampitapita amin'ireo namana mantsakaiza. Ny boribory tany faefatra ihany koa tamin'ny alalan'ny firaisankiny de nahavita fionana tamin'ny sabotsy teo fifampiarabana tratry ny taona nandritran'izay nampahafantarana zany zay ho candidat ao an'izany boribory tany faefatra izany avy amin'ny firaisankina Ingara Andriamasinoro Nirina zay nampahafantarana zany tamin'ny sabotsy teo de mbola ho avy eo député Géry Randrimolaina hitantara ihany koa ny zava-misy tany sabotsy namena tany Tomasina tany ny ketriketrika zay ifanaovan'ireo mpikatroka anatin'ny antokotiko Madagasikara tarehandry Naina Corneille ry Blandine zay anisan'ny mpitarika zany antoko zany any amin'ny faritra Atsinanana iny de arabana ihany koa ianareo indrindra ny tany Antsiranana zay nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ny Jeune Team, ny tany Ambanja tany tarehandry Lenda William zay tena mitety commune misy mampafantatra ny listra firaisankina moa zany ny amin'ny hoe misy an'ity plateforme ty satria tokoa
moa zany ara-panjakana de tafapetraka tamin'ny fanandenandro teo zany ny HVM ny tsara tafina ary ny APM antoko politika madio de tafapetraka hoy aho teny amin'ny ministeran'ny atitany zany taratasy izany na afahana zany na ampahafantatra ny fisian'ny vovonana eto Madagasikara dia ny firaisankina Madagasikara ho an'ny malagasy zay zany lay firaisankina zay nambara ao anatin' zany vovonana izany de arabaitsika raha teo zany satria tsy mora ny mampivondrona antoko politika maromaro ohatran'izany ary ny vonana moa ny tambarana zany indrindra hiatrika fifidianana de tsy maintsy apetraka ara-panjakana zany de misy zany ny fifampitondrana anaty zay le règlement intérieur zany fa misy anko zany ny fandaminana ny ahafahana mandrindra ny asa atongavana any am'ilay tanjona akendrena de ny ahazona solomavomboaka maro anisa ao amin'ny lapany anteny mera-pirenena eny Tsimbazaza de arabaina ho ihany firaisankina na vitan'izay fampivondronana izay ary rehefa metrahana antota-taratasy teny amin'ny fa anakambara betsaka izy momba izany firaisankina izany ny antso any raha tokony izy ingara Justin zay avinany amin'ny aviany amin'ny commune avinany noho ny faratsio isa moa tsy nalalandra Juste be nandeha be tany amin'ny tambajotra sosialy iny fihetsika raha Justin iny de ny lalana rehetrarehetra nandehanany tolona isan'andro san'andro de saika teo foana rita foana inga raha Justin zany tokony akatra io izy rehefa aveo raha ny fandaminana amin'ny rahalahy amin'ity androany ity fa asa mbola tsy tonga angamba izy tsara tsodrano ianareo raiky izy zay hiatrika an'izany kory mamay-poana mandritra ny 7 volana zany de mianara tsara satria raha ny fantatro zao hoe te hikarika fahasoavana ho an'ny ankizy ny ray aman-dreny de misaka raha mifonsa zany indrindraindrindra moa ianareo zany zay manao cours gratuit de tena manka hery mihitsy ataovy zay ahaizana satria mahazo mari-pakasitrahana mivoaka avy eo amin'izany cours maimay-pony zany torak' zany ihany ko ianareo zay tanora manao cours maimay-pona eny amin'ny QG Belera eny Foibe misy ny atoko Madagasikara de ataovy tsara ihany ko ny cours maimay-pona raiky izy fa de anjara ny antoko politika zany mampisitraka fianarana maimay-pona ho an'ireo tanora sy zaza malagasy ny faniritsika zany de hoe mba hitombo fahaizana hatrany satria misy fomba fitenenana zay ny fiainana dia fianarana dia tsy misafidy taona io fa na de efa 20 fidipolo 80 taona ary ianao ka mbola afaka mianatra de mitao tsara zany maika moa fa mbola tanora zay vo eritreriny 20 7 20 raika amby roa amby roa sy miakatra iny dia mbola ao anatiny zany hoe fakamamina fianaran'izay dia hisorana ho ihany antokotiko Madagasikara zay tarihan'Andriamanitra Ravalomanina Marika zay miezaka manokatra am'izay lafim-panabeazana ho an'ny rehetra izay ho anareo Antsiromandidy Miarinarivo misy any Rinjaka de akopakopatanana Rinjaka zay anisan'ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara ao anatin'izany faritra Miarinarivo izany ny any Andramasina any maro be ny commune any dia voatsiditsidika indrindra ny fikambanana AGM dia anaovana kopakopatanana ianareo any Andramasina any zay manantena fivoarana sy fandrosoana lehibe mihitsy indrindrandrindra fiovana amin'ity fifidianana solombavam-baoaka ho avy ity de mbola resahantsika ny arina kely ihany mikasikasika an'izay maro be ny olona zay niona sy mifandray tamintsika zany mba nanirany zay hoe mba alefasa eo hoe teneny ao hoe de zay ny atoma-tonga amin'ny teny fa tena tsy adiniko ny ray aman-dreny dia taty Emilienne eny amorona kony zany le olona ery bypass Ambohimangankely zany de arabaina taty Emilienne kopakopatanana kokoa zany satria tena mpanaraka fiondana ny fandarantsika izy de anaovantsika an'izay kopakopatanana izay tamin'ny faran'ny herinandro teo izahay omaly marimarina kokoa de niatrika fanasana teny amin'le tanàna atao hoe Tanety be Zazamanga satria moa zany hoe feno 420 taona ny nipetrahan'ireo Zazamanga zany teo amina tanàna telo mampikambana izany moa le hoe telo mampikambana dia Ambanimaso, Ankavitra ary Antanety be Zazamanga io de eny amin'ny district Anambohidratrimo misy izany ary ao anatin'ny commune Ambanivohitra Ambato de misy fokontany telo fa ny tena anisany voateny matetetika moa zany de hoe Antanety be Zazamanga de nanatrika fanasana teny araka ny député membre Benrina satria hoy nakalazaina zany no tsarovana lay fa 420 taona zany zay nahatongavany Zazamanga teo amin'izany toerana zany
mahaliana be mihitsy le tantaran'le zazamanga aloha iresaka kely am'izay misaotra faly fa tonga de narotsaky faly eo amin'ny sary io zany ny sarin'ny ekipa zay anisan'ny niaraka ny député Mambrabendrina tany ny tenako Hery Ranjalava any mahitsy vonjy rary nisa etsy Terokambohibao de tanjona rasara andre tsara fara avy etsy Ambobao ihany koa zany mpiara-miasa amin'ny député Mambrabendrina zany reo fa zao zahatra tena tiako tantaraina ao anatin'le izy zany alohan'ny hidirantsika raharaham-pirenena rehefa avy eo fa nahaliana de lahaliana mihitsy ty zava-misy eny tanety be ity satria zao zany le izy nisy ankizy kely afrikanina zay mihitsy le izy taloha ela be tany anjato taona tany zany ankizy kely afrikanina zany reo de rehefa nilalao teny amoron-dranomasina de nandalo zany ny sambo zay mpanao varotra tamin'izay fotoan'izay mpivezivezy zay nahazo ny fari-dranomasina de nitodika taty amin'ny Océanie Indiana de rehefa niantsona tamina amoron-dranomasina tany Afrika tany dia nisy ankizy maromaro zany manodidina ny 7-telopolo raha ny tantara no niondrana tao anatin'izany sambo zany teo amin'le lafiny fanandevozana moa natanjaka be tamin'izany fotoan'andro izany de rehefa nandeha reo ankizy ireo zany dia tody taty Madagasikara ary rehefa tody taty Madagasikara reo de nisy toerana zay nijanonan'izy ireo nametsahan reo tatsambo an'izy ireo ary nivezivezy teo ary rehefa mivezivezy teo de nisy zany tafajanona tamina toerana zay morontsiraka eto Madagasikara fa nisy ny tafiakatra taty Andrenivohitra de nisy tamin'izy ireo zany no nivezivezy teto Andrenivohitra efa manjato taona lasa zany tantaraiky tamitsika zany efa tantara tany mpanjaka tany zany rehetrarehetra izany de rehefa tonga teto de nisy niara-niasa tamin'ireo missionnaire anglisy satria alohan'ny idiran'ny frantsay teto Madagasikara de nisy ireo missionnaire anglisy zany nanao mission teto Madagasikara mission anglisy zany de reo ny tena niara-niasa be tamin'izy ireo dingadinganiko ny tantara de tateorina rehefa nanorina ny fiangonana Ambatoaranana zany dia anisany ireo zazamanga ireo zany na reo teratany afrikanina ireo Ambatoaranana zany dia any akaiky ny Mery Mandroso Ambato ihany koa ny misy an'izany zay ambarako amintsika ao anatin'ny district Anambohitra Atrimo de tany reo nanorina fiangonana anglikanina tany dia amapolo taona moa nanaovana zany ary nianatra nifankazatra tamin'ny malagasy ary nivadika tanteraka mihitsy ho malagasy ary nakamamy ny kolotsaina nakamamy ihany koa ireo azo lazaina zany fa fiarahamonina malagasy tamin'izany fotoanandro zany de rehefa andeha reo missionnaire reo dia nisy toerana zany manodidina Anatanety be zay le hoe Antanety be Zazamanga de teo Ankafitra de teo Ambanimaso zay le hoe telo mampikambana zany nametrahana an'izy ireo ary nekeny ny fanjakana tamin'izany fotoanandro zany indrindra moa zany reo efa nanomboka tafiditra zany teto Madagasikara ny mpanjana tany zany de tany amin'ny 7 sy 700 sy arivo tany hoany de nampitoetra zany teo amin'le toerana zay nambarako teo zany am'ireo telo reo de tany amanarivon'ny hektara no nomena an'izy ireo zany reo afrikanina ireo zay tonga ho zazamanga moa fiantso azy tateorina zany de niaina mikolotsaina malagasy nandalo ny fiarahamonina malagasy ary de tena nifankahazo tany malagasy izy ireo ary tena anisany tena hoe nanabe vontany ary nahazo ny tany ary misoratra tamin'izy ireo ny tany tamin'izany fotoanandro izany de nanjary nanataranaka dia nahazo anarana malagasy de anisany malaza indrindra am'ireo zazamanga ireo zany irainy tratra zay zany anisany malaza indrindra amin'izy ireo satria matotra lehibe feno fahendrena ary nakatoa ny kolotsaina ny fiarahamonina malagasy de tena ty ary hoe tena tsy parazara ny natongavan'izy reto eo zany fa na inona onjan'ny ranomasina sy ny onjam-piainana sy ny endrika nanadevozana an'izy ireo zany sy nampiasaina an'izy ireo dia tonga teto Madagasikara ary lasa malagasy izy ireo dia teto izy no nanana ny taranaka dia marobe ireo taranaka zany zay mbola any am'izao fotoana izao etsy Antanety be ny tena misy azy Ambanimaso any Ankafitra zany
de tamin'nomaly a isaky ny 3 marsa de misy ny fahatsiarovana io daty zay nitoeran'zareo teo am'reo tanàna telo mampikambanareo zany efa nresahako teo zany a de misy fety be foana rehefa 3 marsa eny am'reo toeran'reo a de misy ny filaharam-be de misy ny fitaompivavana de tsy afa-misaraka am'zany fiangonana UEM na ny eglizy episcopa malagasy zany a zay amin'ny fiangonana anglikana de manao fitaompivavana satria misy an'zany koa eny antanety be eny de teo am'toko tamin'ny malalaky ny fiangonana sy ny sekoly no nanotanterahana an'zay fitaompivavana izay de tena toerana moa zany ny révérend zay anisany efa niasa naharitra teny am'zany toerana izany de marobe ireo ataranaka tiaorina zany no niatrika izay fitaompivavana izay ary nisaotra ihany koa an'reo hoe nisy ray aman-dreny zay nanabevoa ary nikarakara zany tanàna izany fa efa tena malagasy ny hitatsika eny zany fa ara-tantara zany de misy an'reo ray aman-dreny zay nahatongavan'izy ireo teny am'zany toerana izany betsaka ireo mpahay tantara no liana amin'ny tantara ny zazamanga betsaka ireo mpahay tantara no mahafantatra n'zany tantara zany ary manao fanadihadiana indrindra ireo zay hivoaka ho manam-pahaizany amin'ny tontolon'ny tantara ary misy mihitsy aza nefa nanoratra boky momba ny tantara ny zazamanga io fa ny amo zany zavatra resako amintsika zany raha hita amin'ny faly eo misy sary eo zay miresaka am'ireo solotena zazamanga zany zay mbola miezaka fona mikaroka ny tantara nreo ray aman-drenina zany de nampitaina amintsika ohatrohatran'zao faniry no niandohanay sy nahatonga anay tamin'ity toerana ity de mbola eny izy menakavo maro be mihitsy mamelona izany tanàna zany ary tena miasa tia olona tia fihavanana mifanaja amin'ny fiarahamonina malagasy ary tena fiera misy hoe tena malagasy izahay zany na de teo raha niara-tantara zay nahatongavan'ireo ray aman-drenin'izy ireo teo am'zany toerana zany misy ny sasany lasany nivorano avaratra any araky ny fampitana tantara tamitsika zany fefa malagasy moa ny hitatsika eny zany de mahatsiaro an'zany foana izy ireo zany ary tena betsaka manao fikarohana amin'ity tantara anankiray ity zany zaraiko amintsika ohatran'izay le satria nahafinaritra be mbola sombony kely zany tantaraiko zany am'izay tadidiko anatin'le diska dur ko fa mino fa mbola betsaka ary manomboka zao tsika de hikaroka tantara momba n'io resaka zazamanga io fa tena mahafinaritra be io tantara anankiray io ary tsy vitany hoe mahafinaritra le izy fa tena betsaka ny zavatra azo ratovina ao anatin'le hoe kolotsaina malagasy kolotsaina zay anisany zany fifanakalozana lehibe ary nahafahana zany nahafantatra indrindra hoe iza marina moa ty Madagasikara sy ireo malagasy zay ny famizivezy de betsaka ireo olona mifamezivezy teto Madagasikara fa anisany hoe ty zavatra ny tantaraintsika iray ity de arabaina zany satria tratran'zay 3 marsa zay de 3 marsa 770 sy 790 koa no azo lazaina hoe nametrahana ny takela ny orena ny fiangonana anglikana teo am'zany toeran'zany akio de mifamatotra be reo satria anisany nanamboatra ny fiangonana io sy nikarakara ny lanjan'ny fitaovana rehetrarehetra tamina kilometatra maro zany reo ray aman-drenina zazamanga zay nanorona zany fiangonana izany de arabainy ho asa de tolorantsika ny fakasitrahana satria malagasy mpiray tandrazana amintsika izy ireny fa ara-tantara moa zany ny aviana de samy mahatsiarotsiarana zany mahafinaritra zany rehefa mandeha ohatra zao any Mananjary de misy ny Ramini de rehefa mandeha ohatra ny Vohipeny Manakarany de manana reo razambeany ihany ko reo mpiray tandrazana amintsika any de rehefa mandeha ohatra ny Sainte Marie de manana ny razambeany ihany ko sy manana an'reo azo lazaina fa ny angana sy ny foronana zany tantara zany mahafinaritra be ny Madagasikara zay avamina firenena maro samihafa natopatopan'ny onjan-dranomasina de tonga eto amin'ity Madagasikara ity de zaraiky ohatran'izay le izy afaka mbola manao fikarohantsika zay te hanao fikarohana satria hoe maro be ho ihany mpampianatra mpikaroka mpampianatra reo mpahay sy mpandalina tantara anthropologue zay mandeha mikaroka tantara momba n'ity resaka zazamanga ity zany eny Antanety be Ambanimaso sy Ankafitra sy ny manodidina rehetrarehetra eny de mahafinaritra ny tondrana zany atao anatin'ny fandaharantsika ary zay ny amin'iny fa fotoana moa mandeha any
ho avy eo ny député Géry Randriambolaina iaraka amintsika dikan'izany tsy ho avy raha Justin zany raha ohatra ka efa mijery an'izao lera zao ako sasany mahery efatra inona ny anomboantsika nyty fandaranty ny anomboantsika nyty fandaranty aloha tonga de vakitsika aloha zany ny valandresaka ho amin'ny mpanao gazety nataony teo anivon'ny seny zay aloha faly ny anomboantsika azy satria tsika naprisika foana ny ahafahana manoratra ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana zay zava-dehibe ny atrehana fifidianana solomam-bahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana May amin'ity taona ity de nambarany teo anivon'ny seny zany hoe reto ny vokatry ny ralana ny révision annuelle de la liste électorale zany de hitatsika io le izy ny lista vonjomaika ozy taorina ny fanavozana isa-taona ny ralina zay voarakitra antsoratra dia 7 sy 500 sy 3 sy 3 432 578 reo ampifidy vaovao voasoratra anarana ao anatin'izany ralina izany de amin'ny niveau national ny ralina zany raha ohatra ka ataony salanisa de niakatra 3.4 isanjato zay zany ary ny totaly akapobeny vonjomaika an'ireo mpifidy dia 4.0 sy 700 sy 7 sy 7 sy 1.0 tapitrisa na 11 476 414 izay zany no totaly vonjomaika ao anatin'izany ralina izany zany nisy fiakarany 3.4 isanjato raha tokosaka tamin'ny refonty farany teo zay nampiasaina tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia 9.3 sy 3 sy 1.0 tapitrisa na 11 reo ampifidy zay voasoratra anarana tamin'ny refonty de io zany le ahitana le hoe 3,92% zany hoe efa manodidididina ny 4 isanjato zany no fiakaran'ireo mpifidy vaovao voasoratra anarana ao anatin'ny ralina nampahafantariny zany tamin'ny voalohany volana marsa ny seniny nampahafantatra an'izany de ho an'ny faritra Analamanga no voalohany ao anatin'izany fiakaran'izany ao anatin'ny lista vaovao zany satria dia 7 sy 700 sy 2 sy 1 sy 1 hetsina 112 778 zany hoe eo amin'ny 4.4 isanjato eo zany reo ampifidy vaovao zany de misy la région Androy qui arrive en tête aussi en termes de pourcentage avec un taux de 9,31%. Zay araky ny nambara zany indraso nouveau électeur mais c'est la région qui arrive aussi en tête en termes de pourcentage raha ho amin'ny pourcentage dia Androy ihany koa zany anisan'ny niakatra zany zay 44 833 zany reo ampifidy voasoratra zany ao anatin'izay listiny mpifidy vaovao amin'ny ralina izay zany raha ny zavatra voalaza zany hoe tamin'ny refonty farany teo koa mifangaro an'izay zany zany hoe Analamanga zany nahazo 112 000 nouveau électeur zany de raha total zany 11 476 414 zany ny mpifidy voasoratra ao anatin'ny ralina io ralina io mbola andeha any fokotany io de mbola ho amarintsika indray ny anarantsika zany ho an'izay latsaka de manao fanamariana hoe latsaka de efa misy fandraisana anarana fandraisana tsoratra ny anaran'izay latsaka ho an'izay tsy tokony ao anatin'io kosa de tsara hitondrana fanamariana hoe efa mifindra-monina na efa maty toy ny olona tony zany mba adio le lista fantatra ihany fa misy doublon anatin'izy io fa nitanjana moa zany de hoe lista madio no ahafahana manatotosa ny fifidianana solomam-bahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana May zay nge le hoe élection accepté par tous mahafahana azy hoekeny rehetra de miainga avy any amin'ny lista ihany koa zany rehetrarehetra zany ary mba ahafahana ihany koa mitady an'le hoe crédibilité na fahamarinana le fifidianana dia miainga avy any amin'ny fahadiovan'ny lista izany zany ny fanodrina sy tadiaviny rehetra mbola komba io mbola ady iombonana io fa tsy vitatreo akory ny ady hoe efa volana mars zao tany amin'ny novambra sy oktobra tany divana n'lay resaka fangaraharahan'ny fifidianana nataon'ny collectif de candidat tamin'ny hetsika fotsy ihany koa de hoe tapitra tamin'iny fa tsy tapitra fa mbola mandeha ny ady ary isan'andro tsika raha mbola azo atao ny miresaka momba n'ity lisym-pifidianana ity de resantsika satria hoy efa nambarantsika tamin'ny fandarina fa anisan'ny singa
manandanja ao anatin'ny atao hoe fifidianana ny lisym-pifidianana fa tsy io ihany fa reo didy amandalana raisy ny gouvernemanta raisy ny seni ary ny enenivon'ny fitsarana avombana lampandoenana ary raha misy mbola tandrifiny ny anteny meram-pirenena dia reny ihany koa dia anisany ahafahana mandroso amin'ny alalan'le fifidianana zany de ny fahafahana mamoaka an'ireo didy amandalana maro samihafa zay tokony hifanarahana sy hifanaraka amin'ny vanim-potoana no tokony anisany hampangarahara sy hampadio an'le fifidianana io moa zany mbola adefitra amin'izao fotoana zao le resaka caution ny fanjakana de manao ny didohany am'le 20 millions d'ariary misy milaza maneho fahavononana ihany fa misy miantso am'le hoe tsy rariny satria anisany tsy mampitovy ny égalité des chances ho an'ireo candidat zany ary misy fisakanana ankolaka an'ireo candidat zay mety manana foto-kevitra fitiavan-tandraza ny hirotsaka amin'ny fifidianana kanefa voasakany ny vola lasa raharaham-bola totondro vola ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara am'izao fotoana izao de mbola ediva an'ireo fikambanana ediva an'ireo antoko politika maro samihafa ny amin'ny hoe avereno amin'ny tokony hoe zany caution zany fa aza atao kajikajy politika na sakana ara-politika ahafahana zany misakana an'ireo mety manana chance ka tokony hiatrika izany fifidianana solomavam-baoaka izany de raha atsika miombony zany feo zany ary raha mbola mieritreritra fa hoe misy fanjakana eto de tokony heverina am'izany adefitra momba ny caution zany satria tsy io caution io mihitsy akory ny hoe andrasana vo afaka manatota bileta ny seny fa efa misy ny vola natoka ny gouvernement ary misy ny basket fond na hoe sobika ny sokafany seny ahafahan'ireo mpiara-miombonantoka Madagasikara mandrotsaka vola amin'ny alalan'ireo tolotanana amin'ny alalan'ireo tantsoroka samihafa na ara-teknika io na ara-materialy io na ara-bola ho an'ny seny dikan'izay zany efa misy vola natotana bileta tokanao zay hanaovana hanatanterahana an'izany fifidianana zany fa tsy hoe miandry n'le caution akoriny à titre symbolique amin'ny filaizana zany fa hoe resaka participation sy resaka contribution ilay resaka caution fa tsy sakana akoriny zany tsy voatery miandry izany akory ny eo anivon'ny seny vao anatotosa an'ilay fifidianana zany ambaratsika sy resahantsika zany satria lasatry ny hoe natao hanakanana an'ireo malagasy mpiray tanindrazana manana foto-kevitra te hitondra ny anjara birikina satria tena anjara birikiny atao hoe fifidianana fahatapa-kevitra détermination natao hoe fifidianana conviction fahavononana amin'ny alalan'ny foto-kevitra hijoroana natao hoe fifidianana fa tsy hoe élimination na hoe famonona mba tsy hahafahan'rehetra mitondra an'izany fahavononana fahatapa-kevitra izany amin'ny anjara birikiny hampandrosoana ty Madagasikara ity zany no zavatra tokony resahantsika amin'izao fotoana izao de zaraintsika zany foto-kevitra zany amin'ny hoe itony caution tony mampitabataba ny rehetra ary mody mampanginana ny ao anatin'le fitondram-panjakana indrindra reo ilatsaka amin'ny fitondram-panjakana satria azo antoka zany rehefa candidat-mpanjakana de mahitahita moyen any ananinaninany tsy fantatsika moa zay fomba ahitany an'izany fa eo am'ireo olon-tsotra tsy voatery mpanam-bola daholo malagasy ahoana moa ny eritreretanao hoe 250 000 ariary ny salaire minimum d'embauche na ny SME sy migy taloha lizy ary moa tsy tody tena hoe 250 000 ariary feo amin'ny 230 000 ariary eo ny karama farany ambany raisin'ny malagasy karama farany ambany raisin'ny malagasy de azonao an-tsaina ve firy-taona mikarama firy-taona le malagasy raha ohatra ka mbola manana ambombava amin'izany salaire minimum d'embauche izany hoe ohatrinona amin'io mba ambombava keliny elan'ny ofatrano elan'ny écolage elan'ny frais isan'andro elan'ny sakafo elan'ny fanafody elan'ny akanjo asa tsy fantatro 2 ve sisa isa-taona isam-bolana mba économie-kelyn'le malagasy mikarama 250 000 ariary de hatramin'ny rovina hatramin'ny firy-taona vao mba hangona 20 millions d'ariary le malagasy tsy mifanentana mihitsy amin'ny ravim-bola raisina isam-bolana 20 millions 250 000 ariary lay caution 20 millions d'ariary na mbola nangona ohatrinina ary isam-bolana lavitra be ny fotoana ahitana 20 millions d'ariary dikan'izay zany manangom-bola ao anatin'ny 20 taona zany le malagasy anankiray manana fahavononana vao mety ahita caution
raha te hirotsaka solomavamboaka izy. Sinao raha ohatra izy zany ka tsy manana an'izay na hoelabe izy voaangona vola ao anatin'ny 20 taona kanefa izy te hirotsaka solomavamboaka, manana foto-kevitra, manana fahavonona, manana fahatapahan-kevitra araky ny nambarako teo, de na izy mivarotra tandrazana raha ohatra izy manana tany amidy, na izy mivarotra fiara raha manana fiara amidy, mbola sarotra koa nieritreretina hoe ho tonga any amin'ny 20 millions d'ariary, na izy hitrosa, iza no ampitrosa nefa amina situation difficile ohatran'izao, de obligé zany ny akamaroan'ny sasany indrindra ho an'izay mahitahita manao resaka anjorony any ambadimbadika any ahafahana mikaroka vola, de lasa mety hitarika amina zavatra hafa izany resaka resahako zany, ka tsy mifanentana mihitsy ilay vola raisiny isam-bolana le caution apetraky le gouvernemanta. Lasa manasokajy le izy hoe zay mpandraharaha zany no afaka mirotsaka ny solomavamboaka, fa ny mpiasa tsotra, ny mpiasa tena tsy afaka hirotsaka solomavamboaka satria tsy manana fidiram-bola ankoatra ny karama raisiny isam-bolana. Eny na mpanao politika aza tsisy afaka milaza fa mpanao politika eto Madagasikara de mety hanana an'izany lela vola be zany, nefa mivohy foto-kevitra, manao éducation citoyenne, zany ny asa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, de hafahafa ihany le izy. Any ivelany tsy problème raha ohatra hoe matanjaka be ny caution, satria any ivelany anie en principe manodidina ny 1200 € eo ny karaman'olona farany mety hoe ambanimbany na 1000 €. Ka raha ohatra zany évaluena amin'ny vola gasy zany 5 millions d'ariary raha 1000 €, de azo saina eritreretina mihitsy raha ohatra misy malagasy ny karama 5 millions d'ariary na angona vola izy afaka etrehana fifidianana ho avy, indrindra fifidianana solomavamboaka. Fa hoana ny eritreretinao hoe 250 000 ariary le salaire minimum d'embauche nefa 20 millions d'ariary ny caution législative, 200 millions d'ariary na 1 milliard ny caution présidentielle. Zany tena hoe fanapitehana mihitsy ary fanakanana an'le malagasy tsy afaka isehatra amin'ny tontolo mpifidianana, indrindra hitondra ny anjara birikiny hiatrika amin'ny fifidianana ho avy. Na mbola ataontsika aza hoe mikarama 500 000 ariary, mikarama 1 million d'ariary, mikarama 2 millions d'ariary le malagasy, tsy hoe caution ihany akory no tadiavina rehefa hiatrika fifidianana, zany hoe le petrabola, lay fandraisana anjara 20 millions d'ariary, tsy zany ihany akory no ilaina, fa ny vola etrehana ny campagne amin'ny alalan'ny impression na affiche, amin'ny alalan'ny propagande ivezivezena, ny sonorisation, reo mpiaradia maro samihafa zay maniely hevitra, reo prospectus flyer maro samihafa, ny banderole kely sy ny sisa, ny vola hoana délégué, zany ange mbola tadiavina rehefa hiatrika fifidianana, dikan'izay raha mpanambola le fifidianana eto Madagasikara ao anatin'ny tany-manitra nefa Madagasikara, de fanasokajiny le mpitondra am'izao fotoana zao ny aminy hoe raha mpanambola io, fa fisakanana ho an'ireo zay verina zany fa tena manana foto-kevitra manina, indrindra izy ty tandrazana ka te hanavitra an'ity Madagasikara ty hitondra ny anjara birikiny, de ty kanjo ty kano sanareo tsara, sanareo tsara, ohatry ny varibona-tsindrana io hoe io izy io tsy fantatra ny ao anatiny eo na lona masaka, de eo varotany eo fotsiny kifonofono, sayanao sara de anjaranao zany, de merda mitady 20 millions d'ariary, rehefa tsy azo le 100 tsy miverina ny volanao, nefa ny fomba nahitana an'izany tsy mora. Zay manahirana n'lay régime am'izao fotoana zao sy fomba ny fanaovan'reto oloreto politika, tsy afaka nieritreritra mihitsy reto hoe tsy ry zareo rery ny malagasy te hampandroso amin'ny Madagasikara, fa misy olona marobe any te handray anjara ny fampandrosoana Madagasikara, ka ny fiatrehana fifidianana dia anisan'ny sehatra iray entina ilazana ny fitiavan-tanindrazana sy te hampandroso ny firenena. De mety isy teny ihany ka aza miditra zany rehefa tsy manana 20 millions d'ariary, de reny olona reny mihitsy le tratra ny fanapepona sy fanabokana ara-politika
le olona miteny an'izany satria izy mihitsiny no misakana ny olona tia tandrazana sy karakarany momba azy tsy andray andraikitra fa mela malalaka reo mpandroba haka fahefana. Zay le definition tsotra itendrahantsika n'izany atevitra zany. De manaitra ihany tsika raha mbola afaka misy mijoro any ambadika any mpanao politika, vondrom-pikambanana, fiarahamonimpirenena, afaka miteny na afaka manitsy titikantso tikano ataon'le fitonam-panjakana amin'ny alalan'ny caution 20 millions d'ariary ty. Hoetitsika tato anatin'ny fandarina miara-manonjy zany mba hahafahantsika miresaka tsara sérieusement fa tsy kilalao an-jaza akory ny raharaham-pirenena ka hoe natokana ho an'ny olombitsy ho an'ny olona zay afaka mivondrovondrona sy mety hoe tembola hifikitra fahefana na hampitombony fahefana anan'izy ireo dia sakanana amin'ny alalan'ny antobola reo malagasy mpiray tandrazana mba te handray anjara amin'izany fifidianana zany. Tsaroko tsara mihitsy tamin'ny fifidianana solomamboka tamin'ny androandriamatoa Deratsiraka, tamin'ny fifidianana solomamboka tamin'ny androandriamatoa Zafy Albera, tamin'ny fifidianana solomamboka tamin'ny androandriamatoa Marc Ravalomanana, mbola nisy président mifoko tany tompoko afaka nrotsaka hovidiana. Misy mpanolotsaina ny tanàna tompoko sy mpanolotsaina kominaly afa nrotsaka hovidiana. Misy mpampianatra tompoko tena nivon'ny EPP afaka nrotsaka hovidiana. Zany anie no azo lazaina fa tombony lehibe amina fifidianana manakaiky vahoaka hatr'izao satria misy olona mifanerasera ny vahoaka isan'andro. Misy quartier mobile aza samy atrika fifidianana solomamboka satria tsy voasakany ny antobola izy fa midemerity izy satria bulletin multiple nampiasaina tamin'izany, mitady izy vola ahafahana manao an'le bulletin multiple dia aterina eny amin'ny solotena ministerin'ny ministeran'ny atitany izany bulletin izany dia afaka manao fampelezan-kevitra izy. Fa maninona ny amin'izao ny sarotra be efa amin'ny andro fampafandrosoana ho an'ny teknôlôjia io resahantsika rehefa aveo kay tsika ty ary am'gidany ary de mbola voasakana reo olona afaka hitondra ny anjara-birika. De iza zany sisa ny afaka misehatra amin'le fifidianana mipandrarà nefa fatatsika ny toerana misy ny fandrarana eto Madagasikara sy reo azo lazaina fa afaka mifandresy lahatra amin'ny fiarahamonina misy azy any ivelany any na mba efa mba nanana andre mba trésor de kelikely na vola efa fiandry hatramin'izay fa raha hoe nde mba misy mpampianatra framy io hiatrika fifidianana solomamboka ahoana ny ahitana 20 millions d'ariary. Misy hoe fokotany mba te hiatrika an'izany fifidianana solomamboka zany satria fifidianana manakaiky vahoaka io fa tsy afaka miatrika an'izany. Zany rehetrarehetra zany no lesoka amina fifidianana izay betsaka antobola tahaka izao. De tsy mitovy io ihany ny égalité des chances satria misy olona voasakana avy hatrany ankolaka tsy afaka hiatrika fifidianana satria tsy mahita amin'le antobola 20 millions d'ariary na 100 millions efa am'izay. De iza zany ny afaka hiatrika dia amin'ny fitondram-panjakana. Saingy zany akory tsy sakana ho an'ny fanoherana, ho an'ny tia tanindrazana, ho an'izay mieritreritra fa tsy maintsy hanavitra an'ity Madagasikara ity, ho an'izay mieritreritra fa hanoian'le tolona nataon'ny hetsika fotsy tamin'ny novambra sy desambra lasa teo. Anisan'izany ny fiarahana amin'ny collectif de candidats na ny hetsika fotsy. De io lay hijoroana amin'izao fotoana izao, lay ahafahana maneho firaisan-kina hita maso fa tsy rariny tsy mety ty fa raha ohatra tsika milalao lotanana eto na mitatatak'olaka eto ka reto olo reto no avelan-tsakatokana araka ny fomba fitenin'ny président Marc Ravalomanana azy isan'andro de potika eto le firany de tsy maintsy mitady vahaolana zany ny fanoherana fa tsy natao sakana akory zany rehetrarehetra zany na de mbola atsotsika azy ary satria any misy malagasy piray de tsy atao sakana ihany ho iaho amin'ny fahavononana zay efa anaty ho an'ny tsirairay. Maika no ahafahana maka andraikitra
ary ho tonga maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena mba hahafahana manohy an'le tolo efa natomboka tamin'ny septambra, oktobra, novambra, desambra lasa teo tamin'ny 13 ka ianao vahoaka zany mila ianao ihany ko aza vela ho adin'ny kandida, aza vela ho adin'ny antoko politika, aza vela ho adin'ny mpanao politika rery zao zava-misy eto amin'ny firenena zao. Raha ohatra ianao ka mikaikaiky amin'ny tabataba, sorena amin'ny délestage, sorena amin'ny tsy fisiny rano, sorena amin'ny fiakarana vidim-piainana, sorena ianao amin'ny resaka transport, sorena ianao amin'ny lalan-dratsy, sorena ianao amina resaka communication hoe tsy zarizary ny réseau, sorena ianao fa lafo be ihany ko ny vidina communication ho an'ny eto Madagasikara. Maro be mety mahasorena anao, mety sorena ihany ko ianao fa tsy mahita asa, ary mety sorena ihany ko ianao fa mety tsy mahita marché mihitsy raha fournisseur ianao na ianao entrepreneur, sy mety manana andraikitra samy hafa any amin'izay toerana misy anao any. Dikan'izany de zao mila mahatsapy ianao fa faranana zao zava-toza lalova amin'ny firenena zao, ka ny fomba hamarana anazy dia amin'ny fanomezana andraikitra am'ireo heverina fa tena tia tandrazana sy am'ireo heverina fa manam-pikasana hamerina ny fanjakana tandalany eto Madagasikara, ho an'ireo manam-pikasana fa hamerina ny fiandrianana ny Madagasikara ka te hanana fahaleovantena marina izany Madagasikara zany. Zay ny andraikitra amin'ny fanandrify amin'ny olom-pirenena, de mila mifampiresaka isan'andro isan'andro. Ny any nafinaritra zany tamin'ny Zoma rehefa niona tamina olona tany ambanivohitra tany amin'le commune Ambohimanjaka teny ampanaovana lalana teny, de zao nataon'le ray aman-dreny fa manodidididina ny 70 taona mahery mitanangady izy nanamboatra lalana. Everiko fa amin'ity taona 424 ity Andriamatoa Faniry no mba adiko farany sy fa anjara birikiko hanavitra an'ity Madagasikara ity. Fa efa reraka mitaky ny taonako ary sahiran-tsaina fa maninona ho ahy ianao no miteny an'izany. Petsaka izay ady efa natao zay indrindra tao anatin'ny 10 taona farany, fa tena mipotika le firenena ary iainako zany ozy izy. Ray aman-dreny no mitantara an'izany. Ka inona ary le ady tiana atao? Fifidianana ho avy. Mila fantatro izay olona ho safidiana aty amin'ny distrika misy ahy. Mila entitra hametraka olona izay heveriko ho tokony atao be ny tanàna aty amin'ny commune misy ahy sy ireo mpanontsaina miaraka aminy. Hay ve zany le tianao ambara ho? Dikan'izany mety mahafantatra le ray aman-dreny efa lehibe efa antitra reraka izy, fa zao mbola mahatsiaro izy fa misy dikany an'ilay anjara vato eny an-tanany, dia izy mihitsy no hiazakazaka hanaitra mpiara-manodidina aminy amin'ny hoe tsy hisy hevitra intsony, tsy mahazo miperapetraka any an-trano tsika rehefa tonga amin'ny vaninandrom-pifidianana fa tsy maintsy mijoro isika. Ka fomba hanavotana ny firenena ny fahafahana hiatrika sy handatsa-bato amin'ny 20 ny volana May ho avy zao. Zay zany zava-dehibe zay. Zay ane no mahatonga an'ireo olona ireo mikoropaka indrindra ao anatin'ny fanjakana hoe de tamin'ny heriny any tantara tamintsika hoe adevitra be ny anay ao anatin'io fanjakana io. Inona moa le anay? Anay ro nanoana an'ity, anay ro nandany faladikiraro, anay ro nitondra ny micro, anay ro nitondra ny tomobile, anay ro nametaka fisy. Karary ny anay raha ohatra ka anay ny kandida. Tsaikeanay kosa raha vao misy avy any amina vondrona hafa fa izay ve no namono voaiko ny hafa ny ravaka amin'ny vangina. Sa manaiky an'izany anay. Zany mahatonga an'ireo miady fatratra amin'izao fotoana izao satria fantatra izy ireo fa tena anao le malagasy amin'ity, hijoro le malagasy amin'ity de misaviritaka izy menakavy. Sady ady seza, ady kandida no mahafantatra ihany koa zareo ny aminy hoe sahirantsika raha tafaverina na tonga ao anatin'io fanjakan'ny anteny miram-pirenena io mpanohatra ka aleo tsika mba hisisika ny hiditra ao na de efa rezeteny ny any fotony ara
fantatra ndre zany amin'ny alalan'ny sondasy ny adevitra maro samihafa tsy fifidianana filoham-pirenena tandrametakiny akoriny no anaovana référence ny aminy hoe de mahazo maro anisa de zakanay vahoaka ty amin'ny faritany sy mifaritra misy anay tsia fantatra ny taux de participation sy ny taux d'abstention tamin'iny fantatra ny problématika samihafa teny anivon'ny birao fandatsaham-bato teny anivon'ny ratsan'ny fikarakarana ny fifidianana samihafa eny amin'ny commune sy ny district ny talohan'iny moa zany ny fanamarina samihafa ny eton'ireo kandida sy ny mpiaradia amin'ny kandida sy mivondrona toko ny amy hoe zao tsy mahara-dalàna amin'ny fifidianana io dikany efa napetraky ny collectif de candidats sy ny mpiaradia amin'ny nul le non avenu iny fifidianana iny donc tsy référence iny élection présidentielle iny fa ny azo raisina fotsiny de zao na metoromarika ny collectif de candidats hoe tsy miarika fifidianana antsika de 5 isanjato nandray an'izany toromarika zany ary nangadiady ny birao mpifidianana rehetra teto Madagasikara anambamboarina mola izy nakakarina kely teny le vokatra de nahita 40% quelque teo ny taux de participation satria menatra le fitondram-panjakana hoe dri crédibilité ny fanjakantsika mihitsy ny sahirana raha toka 20 na 25% ny taux de participation dikany manana intérêt tsika hahatongavan'io 7 isanjato maherina mihoatra de tonga ho azy teny le izy arak'izay fomba fahaizany zareo tany tsy ideratsika zany fa mifatatsika de zao nahazotsika ako marobe tany amin'ny commune na district afaritra samihafa de hoe nangadiady ny birao mpifidianana ary betsaka ny sary miparitaka momba izany ny teny anay zao de nitety birao mpifidianana maro nandritry ny fotoana nanatanterahana ny fifidianana ny 20 volana novambra iny ny tety birao mpifidianana maro fa zay nandalovana rehetra tompoko de tsy mihoatra ny ratsan-tanana iray tsy mihoatra nyty fialan-tanana ity zany am'ty tanako ty ny mba olona ny lahatra teo amin'ilay birao mpifidianana tena hoe nangadiady mitanandro reo mpikambana ao anatin'ny birao mpandatsaham-bato satria tsisy mpifidy mifidy azo isaina amin'ny ratsan-tanana mifidy zay tonga mandatsa-bato ary zany dia saika nahitana anjany avokoa manerina Madagasikara dikan'izay zany nandray an'le directive consigne le communication ny zarainy ny collectif de candidats ny vahoaka tany ambanivohatra rehetrarehetra sy andrenivohatra matoa tonga am'le 5 isanjato tsy niarika fifidianana fa io 5 isanjato indray no avatsika ho vokatra hifidy amin'ny 27 volana me ary ho avadika ho vokatra lehibe ho tonga ao amin'ny anteny miaram-pirenena ho tsy mba zaza satria ho ampiasaitsika ny fahefana zay zany le izy ratsorona de mila mizarana zany adevitra zany tsika any amin'ny toerana rehetra misy atsika dikan'izay ny zavatra hoita zany amin'ny 27 volana me manomboka amin'ny eninora maraina dia fen'olona hitandahatra ny birao mpifidianana rehetra manerina Madagasikara rehefa zay sary zay no mitranga de azo antoka fa mandray ny toromarika avy any amin'ny kandida sy ireo antoko politika miara-ty voaka malagasy isafidy ny olona zay heveriny fa hosolom-bavana zay le endriky ny fomba fanaovana politika matotra fomba fitaziana vahoaka ahafahana mametraka fa zava-dehibe ny mizara ny toromarika ho an'ny fanavotam-pirenena zany mihitsy anie zao tolona ataotsika zao fanavotam-pirenena raha velanjaka tokany le olonao ny filomarika Ravalomanana de aiza amin'ny hoavin'ny taranaka ahoana ny eritreretana hoe handroso Madagasikara am'izao vitesy am'izao ambiance am'izao filinina am'izao administration hafahafa am'izao dysfonctionnement am'izao mauvaise gouvernance am'izao corruption tsy fakahitana insécurité tsy fakahitana eto Madagasikara izao de mino venao fa ho tanteraka hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso io nefa zao ny zavatra iainanao ry malagasy zay ny antony mahatonga atsika zany mampiakapeo sarotiny entitra ny amina hoe aza tao akinanga
ny fiatrehana fividianana ho avy eo. Misy fanamariana faly vetivety mba teneno faly fa somary ambony be le retour de maneno be ny faly de tapatapaka ny connexion antsika. Fanampitaiko any faly le izy misaotra betsaka ho anareo zany zay manaraka amin'ny vatana de mitondra an'izay fanamariana zay. Tamin'ny herinandro ny sedra olona antsika de efa namboarin'ny faly le izy de isaorana betsaka mihitsiny zany ny ekipa zany atao ambadika atao de efa tafaverina amin'ny laoniny zany lay fandarantsika zany de isaorana zany faly amin'izay fotoan'izay. Ity misy vaovao fa niresaka foantsika tamin'ny fandarana momba n'lay orinasam-panjakana. Orinasam-panjakana égale orinasam-bahoaka. Orinasam-bahoaka égale orinasam-panjakana. Tena hoe reharehan'i Madagasikara, reharehan'i Malagasy. Fa tamin'ny farany herinandro tsika no nahare vaovao tena mahasosotra. Raharaha Jirama de alohan'ny hitondrana fandaliana na fanadihadiana momba an'ity raharaha ty de andao aloha vakitsika le